zavatra tiana resahana zany a dia nisy tokoa reo afo izay miredareda be a teto Antaninarenina omaly teo anelanelan'ny postra ONE sy ny trésor public teo izo no niaingy. Raha ohatra ny atao postra no resahana zany a dia tratra tokoa ny bureau poste. Ny tena hita may be zany a dia tao amin'ny rihana faharoa izay misy any Italie général tratra teo daholo ny archive ary teo koa ireo matériel informatique sasatsasany. Manombana zany zay amin'izao fotoana izao ireo zavatra simba na zany ny eo amin'ny lafin'ny trano na koa zany eo amin'ny lafin'ny fitaovana. Zay zany zavatra ataonay voalohany ary tsy maintsy roso zay zany rehefa kelikely eo amin'ny réhabilitation ireo zavatra ireo ahafahany mpiara-miasa indrindrindrindra amin'ny Italie général sy ny ekipany manohy ny asany ara-dalàna. Tsy manakana mihitsy ny fitohizany asa amin'ny postre io zavatra io na zany amin'ireo atao hoe service financier ohatran'ny hoe postre monnaie ao koa ny CPP sy ny épargne tsindrolavitra zay ary izy ireny tsinona araka ny fantatsika dia efa tafiditra tao amin'ilay hoe ahitao rakajy zany hoe efa digitalisé zany ny zavatra ireo ary tsy misy mihitsy ahina ho an'ireo mpanjifa ato amin'ny postre sy izay olona manana an'ireo contrôle. Ao koa na ny atao hoe service postaux na ny natao hoe poste rapide zany na ny courrier na ny colis dia mandeha ara-dalàna daholo ary tsy misy ahina mihitsy mian'izay. Ny isorako an'ireo mpiara-miasa amiko rehetrarehetra dia olona vonona ireo ary teo daholo izy ireo alina niaraka taminay teo ary mbola isorako aminareo.